Ny faharoatra amin'ny fahefatry ny volana jona ho avy izao no anatanterahana ilay hetsika antsoina hoe les journées du BTP karakarainy ny syndicat-ny Pandraraha eo amin'ny sehatra ny tao-trano sy ny asa vaventy etsy amin'ny Carleton Anosy no izoran'izany ary ny tanjona dia ny anarenana indray ity sehatra ity. Araraoty izao fiverenana fitondrana manaraka ny ara-dalàna izao amaritany Madagasikara ireo fanamby lehibe miandry azy eo amin'ny fampiroboroboana indray ny sehatra ny tao-trano sy ny asa vaventy ka ahafahan'ireo orinasa manomana olona no rasa lehibe mahakasika ny fotodrafitrasa ny tao-trano sy ny asa vaventy ao anatin'izao fanarenana ny firenena izao hoy ny syndicat-ny Pandraraha eo amin'ny sehatra ny tao-trano sy ny asa vaventy na ny SEBTP androany. Zavatra tsy ampy zany tsy afaka tenentsika hoe misy tsy hoe zavatra tsy ampy fa tokony atonga amin'ny ampiana zany satria araka ny teneny be zany ny asa zao miasa miandry miandry Madagasikara tokony ataontsika malagasy zany dia miomantsika hoe afahana zany manana piasa zany na hoe ferrailleur na hoe monteur BTP zany piasa homantsika mba ahafahantsika zany maka an'ireo tsenareo zany tsika entreprise locale dia misy hoe communauté bazary hoe impact social zany le asa velontsika. Tongavana amin'izany dia mikarakara ny etsika les journées du BTP ny syndicat SEBTP ny rokatra amin'ny fahefatra amin'ny volana jona ho avy izao eny amin'ny Carleton Anosy. Nampitondraina ny loahevitra manao hoe état des lieux et perspective na hoe fijerena zava-misy ankehitriny sy ny tanjona ity etsika ity. Etsika izay eo ambany fehin'ny filohan'ny Repoblika, ny Prime Ministre, ny Ministera-mpanjakana misahana fotodrafitrasa, ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany ary ny Ministera misahana ny asa vaventy. Ny bâtiment et travaux publics dia ezaka ampisehoantsika hoe ahoana ny hoavintsika momba n'izany manodidina an'izany bâtiment public zany, ahoana ny fahafahan'izareo manome asa n'olona tsy hanasa, ahoana ny fahafahan'izareo manome zavatra ataontsika hoe manara-penitra na resaka lalana zany na resaka bâtiment zany inona ny fahitantsika azy dia ho avy eo daholo zany ny olona rehetra indrindrandrindra ny partenaire. Io ny famatsim-bola Union européenne c'est représenté de monsieur Claude Joe dia ny Banque mondiale représenté au daholo zany ny partenaire atsika rehetra dia io zany proof fanjakana sy ny ataontsika hoe orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana dia miara-miasa zany moa anatin'ilay hoe 3P dia misy exposé momba an'izay 3P zay zay ataon'ny PWC dia eo ihany koa niezaka ataon'ny banque rehetra fa dikidrandrindra moa ty banque ty anankiray ity zay misy antsika ankehitriny dia BOA hoe inona ny fifandraisany amin'ny ireo manodidina zay BTP zay Manao an'ity etsika ity moa ny vondrona européenne ny PWC, ny BOA ary ny Telma. Europe sehatra amin'ny tontolon'ny tao-trano sy ny asa vaventy misy 30 kosa no anokatra trano eva mandritra ny etsika ary mpanao famelabelara-kevitra mifandraika amin'ny hevitra ny tao-trano sy ny asa vaventy no andray anjara mandritra ity etsika ity, etsika izay marihana fa tsy misy vidim-pidirana.